Mirabantsika andary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambaro eto amin'ny onjam-peon'ny Alliance 92 ity amin'ity ity ny pahalalana sady mpitsara fanahy manana tiaray no mivahiny eto amintsika miarabanao ny fandarana ary makasitraka makatelona amin'izao namalinao ny fanasana zao. Miaraba nareo ato amin'ny radio Alliance 92 miaraba ny piaino ary faly indray tafa aina aminareo ato sy ny piaino anareo tompoko. Ya, anomboantsika ny resadresaka ny makasika ny eo anivon'ny ACC aloha zany efa maika ny ekianja hoe rovina no mivaly didim-pitsarana makasika ny fanonganana ny filoam-pirinasy io manana firy andro zany reo mpitsara 9 menada eo anivon'ny ACC amadibadiana ny raharaha iny satria samy efa tonga eny ambody avokoa moa zany na ny fitoriana napetraka reo solobavim-boaka 770 na ny fiarovoatena ny filoam-pirenena. Eny fanontaniana tsara fipetraka tokoa satria mahalina ny olo-pirenena na eto Antananarivo na ny ivelany na ny faritany tokoa ary ny ACC aloha tiako ambarana antsika kely fotsiny mamirina kely amin'ny voalazan-dalam-panondrenana. Inona moa nahatonga an'ireo député 770 nandeha nitory ny filoam-pirenena. Zay moa tsy maintsy azavaina aloha vao tonga ny hoe adiny firy na firy andro na firy taona ny amalin'ny ACC. Ao amin'ny artikla azafady ao amin'ny andininy fa 720 amin'ny dalam-panondrenana dia mametraka fa ny fitsarana avo dia tokony apetraka ny filoam-pirenena 12 volana aorian'ny nandraisan'ny fahefana. Dia milaza n'io andininy ihany koa amin'ny tapany faharoa ao fa raha tsy voapetraka ny filoha ao anatin'ny 12 volana io fitsarana avo io dia azo nizaniza atao olo-pirenena tsirairay avy atao mangataka ny fanalana ny filoam-pirenena teo amin'ny toerany rehefa tsy voapetraka ny io fitsarana avo io zay lazaintsika mahazatra hoe haute cour de justice moa. Ny zava-nisy zany dia efa dila dia dila ilay 12 volana voalazan'ny lalam-panondrenana io ia nametraka ny solombavambahoaka vitsivitsy ataoko hoe vitsivitsy satria 150 ny solombavambahoaka ny ampahany zany tsy ho lasa maro mihitsy fa tsy maintsy mizara roa foana vitsivitsy maromaro 770 sy ny vahoaka nandeha teny amin'ny ACC nandeha tory amin'ny alalany io andiny fa 720 amin'izany io hoe io ary fa tsy voapetraka ny filoha tao anatin'ny 12 volana satria efa 7 azafady volana teorintsika zao tsy mbola mipetraka ilay haute cour de justice. Ny haute cour de justice dia androm-panjakana efa noresahany lalam-panorenana teo aloha fa ny mahasamihafa ny lalam-panorenana tamin'ny taona 14 dia izy nanambara ao amin'ny andiny fa 720 amin'izany io hoe raha tsy voapetraka ao anatin'ny fepitaona nolazainy io dia azo angatana ny fanesorana ny filoha. Zany hoe azo sazina ny filoha ny sazy ny filoha dia miala. Zay ngamba le mahatonga le antsoantso sanandro iry hoe miala ny filoha. Dia izay zany rehefa nandeha moa zany ny fitorinana nataony zareo dia nanaja ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny zon'ny fiarovatena ny fitsarana avo mba lalam-panondrenana izay misolo toerana voalazany andiny fa 720 amin'izany ihany koa zay izy misolo toerana ny haute cour de justice raha mbola tsy mipetraka io haute cour de justice io dia izay misolo toerana haute cour de justice dia nandefa taratasy any amin'ny filoam-pirenena hoe andriamatoa filoha ianao dia angatahana-panajana hamaly fa misy olona mitory anao omena 270 ora ianao afaka hamalinao an'izany. Dia hitantsika moa fa nisy indray ireo tsy haiko tsony le isa fa raha ny amin'ny pejy anany moa dia lasa hoe 520 sénateur za moa gaga hoe oay nitombo firy tao indray zany sénateur malagasy fa ireo sénateur maromaro sy vitsivitsy sy député vitsivitsy maromaro ihany koa mitovy amin'le etsy ankilany dia nanatitra nyzay fiarovatena ny filoha izay fiarovatena ny filoha no tenenina dia député sy sénateur manatitra azy tsy haiko moa zany na mpisolo vava ny filoha daholo izy rehetrarehetra reny na ahoana. Dia ny teny moa zany ny ACC rehefa tonga ny valin'ny tenin'ny filoam-pirenena zay nateny reto mpanohana azy reto hoe omena 5 andro indray ianareo député 770 sy ny pombanareo mba hamalinareo ny valitenin'ny filoam-pirenena. Zavatra azo atao zany satria ao anatin'ny paikady heloka dia azo atao mihitsy ary tsy maintsy atao zany hoe mifamaly ny roatonta. Dia namaly moa ny solombavambahoaka 770 zay lazaina fa solombavambahoaka ao an'ny fanovana dia namaly izy ireo hoe zahay tompoka tsy hamaly intsony. Ny anton'izay dia hoe taperina eo ninay ka raha vao tsy mamaly izahay dia tsy manana tsony fepitaona hamalina ny valiteny zay nomenay ny filoam-pirenena
dia eo ny ACC zany no andrasantsika tonga any am'le fanontanianao am'izay le votoantiny. Firy andro moa no tokony hamalin'ny ACC azy. Tsy voasoratra ao anaty lalàna hoe firy andro na firy volana na firy taona. Zay aloha dia sarotra ny mandaigny fa tsy misy ao. Nefa kosa ny zava-panao teo anivon'ny ACC zany hoe ny pratique sy ny zavatra mahazatra teo anivon'ny ACC no tokony ho alain'ny membre ny ACC tahaka ankehitriny. Hoe rehefa misy raharaha mamaivay sy maika toy izao de tao anatin'ny firy andro ny ACC hatram'izay no namaly. Farany de farany teo tamin'ny taona 2014 de efa nisy fangatahana fanesorana ny filohatran'io dia namaly ny ACC tao anatin'ny firy andro, firy volana, firy taona. Izay zany tokony hataony fakantahaka hoe tam'izany zahay ohatra namaly tao anatin'ny 2 andro de tokony ao anatin'ny 2 andro koa ny hanaovany any zay am'ty indray mitoraky ty. Tam'izany zahay namatin'ny 5 andro namaly tokony ao anatin'ny 5 andro izy no mamaly. Tsy midiky zay hoe raha hanao an'izay fankatahaka izay izy dia raha hoe ao anatin'ny 5 andro retreretiny de tsy maintsy iandro 5 andro izy. Fa azo ny atao mamaly an'io zao de zao raha efa vita ny dinika tsara ny raha rehetra nalainy ambony nalainy ambany amin'ny mampitsara azy satria tsy maintsy zay koa mantsy jerena ny lalàna alaina ambony alaina ambany ny toedra raha fa tsy maimaika sanatria tony boka anambady koa ny ACC na hokorotanina sy hododosina avy atoriana ihany koa ny ACC. Iverena kely le resaka hoe 12 volana izy io ve zany tsy tokony hisy ady hevitra tsony zany fa hoe rehefa 12 volana de 12 volana raha ny lalàna. Ny ao anaty lalam-panorenana misy fomba fitenin'ny mpahay lalàna zay hoe interprétation. Zany hoe ny interprétation zany de famoaboasana ny fandikandikanan'ilay hevitry ny andinin-dalàna. Ny interprétation ny constitution zany ny fandikandikanana tsy hoe fandikana mihoatra ny lalam-panorenana fa ny famoaboasana ny lalam-panorenana de famoaboasana tsy azo taritina lavitra. Interprétation stricte ny lalam-panorenana. Izay voasoratra de ohatran'ny tenin'ny plato io. Izay voasoratra ao no voasoratra ao. Tsy azo ampiana, tsy azo analana. 12 volana no misoratra ao de 12 volana zany tsy azo ampiana 2 minitra, tsy azo ampiana 2 andro, indrindrindrindra moa tsy azo ampiana amam-bolana na amataonany mihitsy. Fa 12 volana nanomboka tamin'ny nandraisan'ny filoham-pirenena ny fahefana izany hoe nanaovan'ny fiainianana teo Mahamasina ny 25 janoary taona 2014. Dia ny taona 2014 zany ny tokony efa tafapetraka io fitsarana avo io. Mifanohy am'le ozy ianao hoe fomba fiasan'ny anivon'ny ACC makambony miakambany misy tsangatanana koa ve ao anatin'izay de eo ihany koa ny fijerenan'ny lalàna fa eo ihany koa ny hoe mety hojereny zareo hoe misy etaetam-bahoaka ny ambadiky zany rehetrarehetra zany ny fitsokan'ny rivotra politika sy ny sisa. Ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia fitsarana manana ny ataoko hoe hianatra ho azy ary zay hianatra ho azy zay de manana ny faninganany kely izy, maningana kely izy raha samy rafi-pitsarana satria io ireriny rafi-pitsarana sarotra be le teny malagasy raha iteniteny alaon'olo hoe teniteny foana etsika fa io de juridiction politique. Institution juridico-politique, androm-panjakana juridico-politique. Adikako amin'ny teny gasy am'izay fa hazahoko azy fa tsy hoe hisy andray amin'ny diso indray ty resako ty hoe ny fitsarana avy momba lalam-panorenana de io rery no hany fitsarana afaka mandinika sy manapaka sy mijery ny toedra raha politika misy eto Madagasikara ary mety mandray ary indraindray fanapahakevitra ara-politika satria misy décision avoakany mametraka olona manala olona ohatr'izany décision politique zany tsy hodinitsika zany dia izay no ilazana hoe juridiction à vocation politique ny haute cour constitutionnelle. Fanohy am'izay hoe hatramin'ny rovina rapitso raha fakapitso zay no moka didiny ACC io ihany koa nefa nylazonady ny ekianja io ihany koa zao ny fitondrana raha ny feo any anaty fampahalalam-baovao maro samihafa ny mety amory vahoaka ihany koa ny amin'ny collégium ao anatin'izay rehetrarehetra zay mety hisy ny fifanarahana politika ahoana indray no tranga mety hisy ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Iverenao kely any le resaka anao teo tamin'ny fanontaniana teo iny le hoe misy resaka vote sy ny sisa rehefa mandeha makambony makambany ary zareo membre ny
fitsarana avy momba lalam-panorenana dia mety isy hevitra mizara ao anatiny ao de mandeha tokoa ny tsangatanana ao anatin'ry zareo ao ihany ry zareo membre ao ihany manao hoe iza no manaiky an'ty ray ity iza no manaiky an'ty ray ity iza ny tsy manaiky ohatrohatr'izay fa rehefa mitovy ny isa ary zay mahatonga ny isan'ny olona ao amin'ny HCC tsy maintsy impaira foana zany hoe tsy paira zay sivy ry zareo ao zao fa tsy valo ny antony de hoe raha mizara lasa efatra sy efatra ny tsangatanana ao dia eo le président andeha izy no manapaka ny teny farany le président ny HCC fa tsy haitsika moa zay mandeha ao am'izao fotoana zao na ahoana na ahoana fa misy vote ao zany de zay hevitry ny be sy ny maro foana no mitondra azy fa azadiny fotsiny fa na misy ary zay ataontsika hoe fisafidianana zay de hevitry ny HCC iny mivoaka iny fa tsy isy afaka hiteny hoe izaho tsy nifidy an'iny fa hevitry n'izy 7 mianadahy na izy hevitry n'izy 9 mianadahy iny fa hevitry ny membre ny HCC iray manontolo izay tapaka ao tsy afaka miala am'izay na ilay olona tsy nanaiky an'lay proposition na décision teo aloha ary ny momba n'izay resaka tenenao andreo teo zay de hoe firy andro moa izy tia ny eritreritako manokana zany tsy tokony ataony ela satria tsika zao efa ataoko hoe ray volana no ataoko hoe miandry sy mifandrirarira eo araky ny lalàna moa zany manao bataille juridique eo samy mahay lalàna daholo na ny atsy na ny roa ary samy manana pahay lalàna daholo dia miandry aloha zany ny azotsika atao momba famorim-bahoaka moa dia io safidy malalaka ary hitatsika fa zay mahasamihafa an'ilay ataontsika hoe fihetsiketsehana tamin'ity taona 2024 ty nisy ihany kely korotana tamin'ny voalohany ary nisy ainana fohy mihitsy ary moa fa taorinana iny dia milamina itsika mandrakandroany ray volana katroka taorinana zany tsy nisy tsony angamba ntsika na eno hoe nisy ny tifitra tarina nisy ny korotana na nisy magazay vaky tarina anna ary ny zavatra rehetra mitranga any tsisy idiran'ilay ataontsika hoe fihetsiketsehana raha misy tranomay ohatsa tetsy amin'ny posara tsy nidiran'ny mpanao fihetsiketsehana mihitsy zany fa zavatra hafa mihitsy ka mitovy am'izay ihany koa raha ireo milaza azy fa ho mpanohitra ny fitondrana no mijoro sy malalaka amin'ny fanehon'ny hevitra tsy hitako mihitsy zay olana zay mpanohana ny fitondrana tsy hanohana amory vahoaka dia manao ohatran'io koa na ho ray volana na ho telo volana ny zavatra tokony hoe tsy hatao zay hampisy azy fotsiny de hoe manao famorina amin'ny toerana anankiray ka hifampiantsy sy hifandrangitra izay angamba ny hitako hoe tena zavatra tsy tokony ho hatao fa raha vao misy olona mitaona am'izany de fa mazava ny tiany aviana fa de hampiadiny vahoaka izy de izy nefa ny andresy ao anatin'izay zavatra zay fa mazava zany fa afaka maneho hevitra ny rehetrarehetra ary io miankina aminao olo-pirenena tsirairay ihany io aseho iny hevitra ao aza miafinafina any anaty Facebook sy any an-tranontsony fandana mba maka an'izay safidinao hoe manohana ianao sa tsy manohana na koa ao ampovoany ianao de mitsangana koa ianao raha ao ampovoany tony nataony olona sasany tamin'ny alahady teo zao nisy olona mitsangana sady tsy pomba tsy mpanohitra fa ao ampovoany ry zareo mbola iverenantsika moa rehefa aveo ny makasika an'iny fa iverena kely ihany le hoe mety ilalao fotoana ave zany ny HCC ao anatin'ny rehetrarehetra io miandryandry ny any mety isiny hoe convention politique fifanarahana politika zay mety hoe azo lazaina hoe mety ho ambony no ny lalam-panorenana ave zay izay lay teny ataoko hoe teny ratsy tamin'ny heritaona zay nahasorena ihany ny eno azy satria nisy mpanao politika nylaza fa ny fifanarahana politika de ambon'ny didim-pitsarana opa variraraka zany ho an'ny mpahay lalàna ho anay juriste satria tsy misy ambonin'ny lalàna izany isika mianakavy na manakaraina ianao na mahantra ianao na nianatra ianao na tsy nianatra ianao na mpitondra firenena ianao na hoentiny ianao ka tsy tokony hisy zany hoe fifanarahana ary politika zany no hatao handetehana ny didim-pitsarana avoaka ny HCC ary tsy tokony raha izaho ny meritreritra hevitrako manokany ty tsy tokony hiandry an'izany ny haute cour constitutionnelle vao hanapa-kevitra satria inona ny antony fitoriana napetraka dia hoe miala ny filoham-pirenena satria tsy nahapetraka lay androm-panjakana ato anatin'ny 12 volana ao tsy nisy fitoriana hoe zahay de mitory ny filoham-pirenena satria tsy nomeny toerana ny havanay na izahay na hoe tsy zany ny fitoriana natao ny filoham-pirenena fa hoe miala izy angatana ny fialany fa
tsy napetraka nlay haute cour de justice ka amikoa tsy tokony ho arirarirany am'izany ny hevitry ny olo-pirenena hoe mbola miandry convention politique indray koa ary azadiny fa ny convention politique de fizaran-tseza zay nle natao ko inona ny idiran'ny ACC amin'ny fizaran-tseza entre amin'ny samy mpanao politique tsy anjaran'ny ACC zany fa ny anjaran'ny ACC de mamoaka didy arakarak'izay zavatra napetraka teo amin'ny fitoriana. Ina ary mety kisarisary iseo zany raha tonga am'izay hoe fionganan'ny filoham-pirenena zay ohatrohatry ny ahoana iza no mitondra sy ny sisa zay nko anisan'ny fanontaniana mipetraka indretreny. Io moa le zavatra tsy kaikikely ahy ihany ampikehitriny tsy haiko na izaho olo tsy de maharaka loatra fa mba mihainohaino eny ihany ny tena mba mandalondalo eny amin'ny toerana iny ihany manana namana maro na avy atsekilany na avy ato an-daniny fa le hoe miala rajao de rehefa miala rajao de maninona raha ny lalam-panorenana aloha zany dia rehefa miala ny filoham-pirenena dia ny filohan'ny antenimeran-doolona no mitondra ny tany sy ny fanjakana zay aloha nyvoalaza ny lalam-panorenana ary io tsy azo idovirana fa tsy maintsy izay ary raha ilaza ny ACC hoe miala ny filoham-pirenena de tokony tonga de zay no lazainy hoe omena ny filohan'ny anterimeran-doolona ny fitondrana. Misy ndray moa milaza hoe tsy ara-dalàna ny nahavoafidian'ny monsieur Rakotovaorivo indray mbola amin'ny fomba fiteninay azay hoe lohakena rasaina manokana koa iny tsisy dirany ty aloha iny fa menany filohan'io androm-panjakana io aloha ny fitondrana rehefa aveo ndray indray mbola bataille juridique hafa ndray koa iny mbola ady saritaka ndray koa raha nisy tokoa zany hoe tsy ara-dalàna zany mbola hafa iny ny saritako ny sain'ny olona fotsiny de hoe sy indrindraindrindra ho an'lay député mikatsaka ny fanovana mba tiako re tompoko mba ho azavaitsika amin'ny mpihaino atsika sy ny mpanaraka atsika hoe raha fanovana tokoa moa de inona no ovaina itsika toa mitaraina am'ilay kolikoly zay zavatra raha mahita ary zahay zao tam'zaho mbola filoha-lefitry ny syndicat mpitsara zay foana nylazaiko hoe io tolona misy am'izao anie ny SMM nanao an'io tam'ray taona lasy fa tsisy ny aino visaorako Andriamanitra fa ray taona tiarina nisy ny aino zay mahatsara azy tsy andeha irery am'zany ny tena fa tsy ny kabary anevitra zany zahay tao amin'ny birao syndicat tam'zany fa soran'Andriamanitra fa nisy naino hoe io kolikoly io anie karatsy io fitsarana teritereny io ny karatsy zany daholo mantsy ny kabary eo analakely am'izao de rehefa izay ary no ovaina zay ny zavatra ratsy inona ary no ovaina rehefa tsy hisy an'izay olona ve no ovaina sarafitra no ovaina oviana ny anovana azy aiza ny anovana azy mila valina zay fantaniana zay ary mba mila hazavaitsika am'ireo mpanaradiatsika reo satria manjary ohatrany sanatriny resaka Moïse mitarika ny vahoaka Israely any anefitra tsy hita de ho efapolo taona zany fampitarika ao anaty tany efitra ao de miandry mana avy any an-danitra hoanina de miandry an'izao miandry fahagagana isan'andro vo isakafo fa mba tsara ilay vahoaka ao tarititsika de mahalala de an'izao hoe raha miala rajonary mampianina tompoka dia ny filohan'ny Sénat io ndray tsy fantatro na izy ny filohan'ny Sénat no mitondra ny firenena rehefa tonga eo ny filohan'ny Sénat ireto daholo ny rafitra tiatsika ho angatahana isorina sy ho amboarina sy tsaiko raha am'izao fotoana zao tsika tokony manova an'ity zao ary am'izao tsika miroso ny fifidianana izay takitsika ao anatin'ny demokrasia tanteraka zay mba tokony ho azavaina satria za matsapa za mihaino isan'andro tsapako fa ohatrany tsy haiko aloha izy io na hoe tetikady na stratégie ho atao fa tokony ihany mba somary valitsika tsy kelikely zay fanontaniana zay mba hatonga koa an'ilay olona ho resy lahatra manaraka atsika ohatra zay koa ny ao an-daniny ireo manoana fitondrana raha mijanona eo rajonary mampianina de azavao koa raha mijanona eo izy de tsy hanovany inininy tsika satria ny retsy mitaky fanovana de reto tsy ovaitsika reto tsy ovaitsika de ao le olona manaraka anao convaincu tsara izy am'izay hoe izao ny zavatra mazava mahatonga ahy manaraka n'ty olo ty zao ny zavatra mazava mahatonga ahy manaraka n'ty olo ty na zanajany ndre matompo tsara sady pahilalana fanay manana tiaray efa any akianjany moa zany zay hoe tsy fitiavana ihany ko na hoe fanalana ihany ko ny filohan'ny antenimeran-dolona fa ivadika am'le nyresahanao teo aloha hoe efa tamin'ny heritaona ny resahanareo ty resakady amin'ny kolokolo ty nisy ihany ko nefa fitorina nataonareo tam'izany fotoana zany inavy izy ireo de aiza hoaiza zany zao am'izao fotoana zao mampalahelo de mampalahelo ao amin'ny asan'ny tena indraindray no mieritreritra hoe enao rehefa enao no mitory tsy raharahina tena mampalahelo zany
hoe rehefa ianao mpitsara no mitory olona de tsy rarahinina manao ny fitorinao. Zany ny adinay tamin'ny heritaona hoe aza sinan'izany tsony fa na mahantra na mpitsara na filoam-pirenena rehefa mitory de ataovy mitovy ny tondrana n'io fitoriana io. Raha tokony anatin'ny 3 andro ny olo iny de hita de ataovy ito anatin'ny 3 andro koa le nizaniza mitory eo. Ary ny didim-pitsarana tokony voaka de ataovy mitovy arakarak'izay fitovian'ny fandikan-dalàna natao araka ny lalàna fa tsy asiana iva sy avo na tombo sy ala. Ny fitoriana nataonay moa zany a tamin'ny heritaona maromaro ihany a azadiny koa fa ny syndicat mpitsara zany izay membre de bureau tao za tamin'ny heritaona dia ao anatin'ny hoe randrambao syndical na solidarité syndicale de Madagascar. Ny fitoriana nataony syndicat manokana dia fitoriana ny loholona Andriamandavy 7 Andriamandavy mantsy anarana fa tsy Andriamandavy ho atsika diso fiteny dia fitoriana noho ny fandrahonanao faty nataony anay tao anivon'ny page Facebook misy lalàna mandraran'izany ny cybercriminalité de amin'ny alalan'izay zahay no nitory hoe norahonanao faty zahay tany anaty page Facebook sy teny rehetrarehetra teny. Fitoriana faharoa nataonay dia ny resaka tao amin'ny SSM ny resaka amétisy fanomezana olon-tsotra ny fangalana ny hetra eny anivon'ny seranam-piaramanidina ny vato. Fitoriana nataony anay koa dia ny resaka fitondrany oloholona Andriamandavy 7 io ihany olona teny amin'ny Bianco momba ny raharaha Claudine Razaimamonjy lay nitakiny hoe avoay Ramatoa Claudine tamin'izany nitondrany olona tsy nahazo alalana tamin'ny préfet de police na ny chef de district teny Ambodratrimo tamin'izany hoe tondra olona fotsiny de mamory vahoaka amina borao-panjakana mitorabato manopa sy manandrahona ho faty mpiasa-panjakana. Zay fitoriana zay tompoka efa ho ray taona tsy hitanay zay nalehany. Izahay nefa efa tany amin'ny gendarme daholo zahay voakasika nametraka amin'ny fitorianay zay nahitanay farany sonianay tompoko mandraky tiny androany tsy hainay nitohiny zay anotaninao rehetra hatramin'ny ministry ny fitsarana tsy mahavaly an'io ny tonia-pampanoa lalàna tsy mety miteny an'io ny tonia-pampanoa ambony lalàna eto Antananarivo tsy mety miteny iza zany tompoko ny teny hoe aiza ny fitoriana nataonay. Mahagaga anay nefa de izao misy loholona nitory mpanao politika anankiray ao amin'ny TGV angaman'izy raha tsy diso andro vitsivitsy teorina de nivoaka ny fampiatsona n'io mpanao politika zay torina io marina moa fa le mpanao le loholona dia mpiaro ny fitondrana. Izay lay zavatra niadiny syndicat mpitsara tamin'ny heritaona hoe tsy tokony atao an'izany fa tokony ampitoviana lenta ny olo-pirenena tsirairay fa samy eo ambany lalàna itsika na manan-karena na sénateur na filoha-pirenena na nianatra na tsy nianatra na mainty na fotsy rehefa malagasy ary na vazaha ihany koa ranao mipetraka eto amin'ity tany repoblika Madagasikara ty de mitovy ny andraikitra sy ny zonao amin'ny resaka fandikan-dalàna ka rehefa torina ianao de tokony hitovy ny fomba hitondrana an'izany fitoriana rehetra zany. Ny nipotra tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ihany koa zao ny karazany hoe hery fafiry moa zany na inona fa misy vondron'olona maromaro ahitana syndicaliste va amin'ny fiarahamonim-pirenena misy mpanakanto raha tsy tonona fa tsy radrabarlala fa nirerinay voa indranto ny avy amin'ny mpanakanto moa Francis Turbosy mamitiana ohatrany ahoana ny fijerinao ny karazany hoe fiaingana vaovao entin'ireo vondron'olon'ireo. Izay lay lazako tetsy ambony tetsy aloha hoe ny demokrasia hoa dia fahalalana miteny aloha anisan'ny fomba fisehon'izay voalohany indrindra fa ny fahalalana maneho hevitra ihany koa de ao anatiny. Zay le lazaiko teo hoe ho anareo mpanona fitondrana andana koa manao fihetsiketsehana de mamory olona de tenena hoe mijanona rajao ny mpanotra fitondrana moa efa izy hitantsika raha mahalala io de ty koa zany misy olona miteny hoe ny anay indray tsy de problème anay na miala rajao na tsy miala rajao tsy hany problème anay fa raha hoe vahaolana hitadiavana seza fotsiny de lavinay ozy izy ry zareo satria ny antony de ozy izy ry zareo hoe tsisy olona tsony misahirana ho an'le olo-pirenena tsotra lay vahoaka dradradradraina io satria sahirana ozy ry zareo hoe samy sahirana amin'ny kandidany daholo reo antoko politika reo na ny mpomba fitondrana na ny mpanotra ny fitondrana samy te ny kandidany sy ny olona ao anatiny antokony hazo toerana ny manahirana azy fa tsy ianao vahoaka ny manahirana azy raha ny filazany zareo azy zavatra somary ombonako hevitra ihany zay satria zay le fanontaniana napetrako teo mba tiako ho valindry zareo député hoe
mba voavalinareo tokoa iza raha ovaina moa de inona ny ovaina ovina ny anovana iza ny ovaina rafitra manahoana ny atao ahoana zay tokony mba hovalinany koa rehefa hanova fa tsy hoe miala rajaonary mampianina de misy olo any tsy haiko iza Xavier tsy haiko anarana raisiko fotsiny any nefa lay fomba fanao de fomba fanao hatrizay foana ny rafitra io ny rafitra foana ny olombelona ao tsy zany mihitsy angamba fa efa ntenanao zareo hoe ny rafitra karakarany fifidianana sy ireo tompona ny raikitra rehetra hatrany ambony ka hatrany ambanika mety isana ny fifidianana tokony hiala daholo mbola rafitra zany mbola olona zany mbola olombelona zany fa azadintsika fa ny olona manova rafitra ny atsika manko ny eritseritsika hoe rafitra de olona fa ny rafitra io tiako système mihitsy ny tiako lazaina am'le rafitra tsy le hoe seni amby seni ao brao de hoe miala président seni de misy olo président vaovao de hoe miova ny rafitra tsy zay le rafitra miova fa hoe raha seni manao fividianana inona ny zavatra mampimenimena ny olona amin'ny seni ohatra ovaina hoe tokony seni tokoa ve manomana fividianana zany ovaina zany zay le hoe manova rafitra raha izao ny republika atsika hoe ny fitsarana miankina amin'ny fahefanam-panatanteraka foana ovaina ve zany hoe fitsarana de atao mahaleo tena zany ny rafitra ovaina tiako antaninan'ireo député reo fa tsy hoe raha ovaina amin'ny premier président cour suprême na procureur général cour suprême ireo ovainao io ka mbola zao ihany ny rafitra iainatsika de hitovy amin'io foana io hitovy amin'io foana satria malalaka foana le faneriterena ataon'ny mpanapahefana zany tsy zavatra iova mihitsy eto ka mba mila valiana tompoko zay ho anay ho atsika olo-pirenena zay miaino ho anareo député ajaina zay mikabary somary mba aleo tarititsika makany any lay firesana mba ahafahatsika ihany koa mahazo ny raha tisika hotenena mahazo fon'ny olona satria raha iady amin'ny kolokolo zany ohatra kolokolo zany eny lazaiko aminareo fa tsy manao an'izany hatrany io manko ny secteur public foana ny any amin'ny fanjakana foana no lazaina fa za miteny anareo fa zany miditra mpiasana secteur privé zany ny kolokolo eny tsy voatery manome vola fa misy mijery atsara-tare ihany sanatria-dresaka mijery abeninono sy ny fitombenana zany eny jerenany kolokolo eny zany trafic d'influence tsy haiko fanavakavahan'olona zavatra zany le ratsy zany ka olona fomba ialana am'zany zavatra zany zay ny tokony iadina sy tadiavina fa tsy hoe iady amin'ny kolokolo de mpiasa-panjakana ihany no enjeny eto ambony Madagasikara ty fa ny any amin'ny privé sy ny mpanao kolokolo avy any amin'ny privé avela mangingina tsy de mety angamba zay zavatra zay maraparana antsika azy fanahy manana tiaray ampitsara sady mpahilalana ianao ny afatra na antsoavo zany manoloana n'zao fiainam-pirenena zao satria tena mandalo crise fahasaranana ny firenena raha zava-misy akoatran'ny fitonina zay efa antsoin'zay olona rehetra efa miantso an'izany moa za mo tsy de hoe manana hoe ajany lehibe sy lanja lehibe eto amin'ny firenena ka hiantso vahoaka hoe andao anao an'zao sy zao fa ho an'zay miaino fotsiny zany mba tiako afarana kely fotsiny hoe firenena raha manana ty Madagasikara ty ny lalàna natao ajainy tsirairay avy ary mitovy tsika eo amban'ny lalàna tsy hoe manao Facebook ianao androany de lasa pahay lalàna tampoka fa mila fianarana koa nefa ny lalàna tsy ny zavatra tsy hay tompoko aza idirana somary masika kely mihitsy am'zay teniko anankiray zay ny zavatra tsy hay tsy aza matoy fanahy manana tiaray tsy milingilingy mitondra avion mitovy amin'ny radorabarilala de satria tsy mahay fanahy manana tiaray de tsy milingilingy mandeha ifaninana amin'ny andriamatoa radorabarilala matoa fanahy manana tiaray tsy milingilingy mamboatra tomobile mamoa garage de tsy mahay mekanika de avelao koa ny lalàna ho an'zay olona nianatra azy sy nandany rondo azy avelao ry zareo ny fanasa vangy eo fa ny atsika mantsy lasa fifandrangitana sisa ny ataotsika hoe fijerenany lalàna sy ny fanaovana famoaboasana azy la hoe interprétation fifandrangitana satria tsika manana ny olona faharovantsika de tsy manana tsonytsika atao hoe fotony handinika fa lay olona tiatsika horovana foana no ataotsika hoe omena rariny fa mila olona nianatra mahay mandinika an'izany ny manao interprétation lalàna farany de farany dia ho an'ny démocratie manokana dia za mahita hoe misy ataoko hoe fiovany kely ohatrany zaza vao miana mandeha ngambany ny démocratie eto Madagasikara satria ampilaminana tokoa ny fihetsiketsehana etsy amin'ny ananalakely isaorana an'ireo vahoaka analikisa reo zany satria tsisy manana eritreritra andeha androba mihitsy reo na misy miaramila mandalo na tsisy miaramila mandalo tsisy miaramila mandrangitra tsisy vahoaka mandrangitra zavatra isaorana atsika rotonta izay zavatra zay farany de farany de malalaka amin'ny fanehoan-kevitra na mbola isy vondron'olona fahadimy fahenina fahafolo ilaza hoe zahay ohatra zao fahazadino fa ny vahoaka any ambany vohitra mitrongo vohomana
fa itsika tiandreny vohitra ngambany a tsy mbola mahatsapa maharary a no mahatonga atsika tsy de mbola mijery loatra lavitra momba ny hoe aiza ny fanovana tytsika ao atao a sy inona ny fanovana tytsika ao atao ya isorana ny pahay lalàna sady mpitsara fanahy manana tiaray a efa mpikambana ihany ko moa zany izy araka ny voalaza teo teo anivon'ny filoha lefitra moa zany teo anivon'ny syndicat ny mpitsara SMM ary mbola mpikambana ao anatin'ny syndicat hatramintsika amin'teny zao makasitraka tompoko ary misaotranao tamin'ny fitondranana zay famakafakana sy ny hevitrao makasika ny raharam-pirenena zany saotra tompoko mirary soanareo de manatena mbola efakahita tompoko saotra ya mametaka ny mandrapita fa manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy ny fandarana ambarao veloma tompoko